ahoana marina frantsay irajoelona fa tsy gasy ity ilay taratasy milaza sy manamarina fa tsy malagasy intsony irajoelona fa nisafidy ho teratany frantsay tsy io ihany fa hatramin'ny gazety mpanjakana frantsay nanamafy io ny RFI ihany koa dia mbola nilazay izany sy nanamafy fa mizaka zom-pirenena frantsay ilay mitondra ny malagasy dia mipoitra avokoa ny mpamono afy rehetra hatramin'ny ministry ny serasera izay nilaza azy ho mpanjaka vavy na ao anatin'ny governemanta sy hatreny anaty rova fa efa hatrany amin'ny dadabeny kay ilay ranga io no frantsay nipoitra ihany koa ramatoa Rina Rakotomanga izay taleny serasera teo aloha teo anivy ny fiadidinan'ny repoblika milaza fa fanomezana io fizakana zom-pirenena frantsay io dia mipetraka ny fanontaniana hoe ireo olona miteny ireo ary sao dia mba efa mizaka zom-pirenena hafa ihany koa satria tao mifampiaro amin'ny zavatra tsy mety eto amin'ity firenena ity no ataon'izy ireo raha olona sarotiny amin'ny fiandrianam-pirenena tsy hiaro olona tsy mendrika hitondra ny firenena zany mihitsy la ny olo-manga ngay Madagasikara no olona nisafidy ho teratany hafa no hitondra ity firenena ity ireny fanaovana zavapady tamin'ny rovan'ny Manjakamiadana ireny dia manam-pirofo fa fihetsiky ny mpanjana tany tamin'izany no ataony ilay mpitondra sy mbaina ny kolotsaina maha-malagasy sy ny asiny maha-malagasy ny malagasy tsy fomba gasy mihitsy izany manao lanonam-pifaliana andro alina amin'ny aisiny izany misy fombafomba maro tokony arahany mandritra izany ny tena loza dia kianja antsoina hoe kianja masoandro no tokanana amin'ny andro tsy misy masoandro fa amin'ny andro alina mba lozika ve izany na fomba fijery sy misaina lalina kely fotsiny aza tsy fanotana fady inina tao ve izany hoy indrindra mantsy ny fanazavana ataon'ireo zanak'andriana hoe ny antemeran'ny olobe Madagasikara sy ny antemeran'ny indrina merina dia efa nametraka fitorinany tena fitsarana tamin'ny fotoan'androny niaraka tamin'ireo ataontsika hoe organisation rehetrarehetra misy eto Madagasikara momba ny rova io rovana Antananarivo io misy fepetra sy fomba fanaovana azy Colisée asorina efa niteny izany ny ahoema sy ny ahoema tamin'ny fotoan'andro ny teny fitsarana ohatra ray fotsiny zany hoe ny rova zany dia averina maha izy azy fa tsy hovay mazava izany ny zavatra tsapa dia ny hoe tsy fandalovana fianarana ve sa ilay kolotsaina frantsay no efa masaka ao andohan'ilay mpitondra ka mamotika sy mampianatra lesona diso ho antaranaka faramanimby mba ahavery ny tantara mariny ity firenena ity tena fomba fisainan'ny mpanjanaka no misy sy aseho ankehitriny dia samy laza sy mirearea fa hoe izay potika sy rava dia azontsika areniny dia mipetraka ny fanontaniana hoe adino ve ny fandorana sy ny fandravana fa nanam-bahoaka natao teto tamin'ny taona 2024 ireny ny tena loza dia ilay vakoka lasa hotely kintana 10 ity tena mbola vakoka ve sa efa anarantsy maty sisa ilay atao hoe rovan'ny Manjakamiadana izay navadika ho rovan'ny Madagasikara adala zany ny ntolo amin'ny reto mpitondra ireto ny laza ilay hoe sakamalao sy avozo ka samy manana ny anitra ho azy nanana ny rovan'ny tany avaratra nanana ny lapany ny mpanjaka tao Betsileo nanana ny lapany andrina tany atsimo ary isan'ny manana ny asina ny rovan'ny Manjakamiadana koa nahoana no ovaina amin'ny antom-pisiny hatramin'izay ilay vakoka nametrahana tantara ho an'ny fanjakana afovoantany indrindra fa ny fanjakana merina tsy fandranintana adipoko akory fa hafahafa tosa hafa ilay fandehan-draharaha misy finiavana animba-kolotsaina eto ninonina ambaran'ireo milaza azy fampanohana io fitondrana io rehefa tsy malagasy fa nisafidy ho teratany hafa dia tsy mendrika hitondra ity firenena ity ary aza gaga raha lazaina fa zoma dia ho foana ny delestazy fa ny eo ihany ny eo ho foana ny kere ny eo ihany ny eo ny ponina aotoliara ampambolena coton de Tuléar tena loza mba fantany ve hoe inony izany coton de Tuléar zany famotena sy fanimbazimbana ary fanompana ny ponina any atsimo izany olombelona manana ny hasiny
sy faritra manana ny hasiny ny mponina any atsimo de asainy milaza fa ampambolena zavatra fady tonona ho azy ireo olona ireo. Mbola tsy nisy mpitondra ny laza teto hoe omby vositra akanataranaky izany raha tsy Rajoelina io. Tsy mbola nisy filoam-pirenena malagasy teto ny laza fa hoe raha salama ka navarina teny am-pahamarinana raha tsy Rajoelina io. Hatramin'ny rovy ity tokanana Androalina fa nitana fady ny tanyrazana izao ny zava-misy izao. Safidy nataony fivadiana ho frantsay na tiana na tsy tiana any malagasy Madagasikara fa tsy any teratany vahiny. Mila mifoha amin'ny torimaso ny vahoaka malagasy tongava saina aza ireo manam-pahaizana na ireo antsoina hoe avara-pianarana no tsy mitsangana manoloana izao zava-doza mahazo ny firenena izao dia hoy ny filoha Marikaravalmanana hoe de hoy aminareo hoe tsy maintsy ataontsika fa leo a lainga tsara lahatra isika. Leo de le stage sy ny tsy fisy ny rano, leo ny tsy fampitsakafo ho an'ny olona zay hita rehetra zay nale de tena leo ary tena leo ny lainga tsara lahatra sy ny fitapitaka tao. Hitatsika zany zao fa tena mijaly fadiranovana ilona noho zany a anisan'ny tompona andraikitra voalohany zao zava-misy zao hoe aminareo ny mpikambana tao amin'ny ACC teo aloha tsy afa miala mihitsy izy a na inona na inona satria fanitsaky tsara ny fiandrianam-pirenena mihitsy zatra seho. Marina mihitsy izay voalazana izay tsy mahagaga raha ny tombola sy ny fizarana varomasaka ary ny famporisiana ny vahoaka malagasy amboly Artemisia izay tsy foto-tsakafo malagasy akory no lara-pahamea ny mpitondra io tao anatin'izao fitondrana izao fa miretina sy fanakatsakanana vahoaka malagasy rehefa te hanao hetsika. Fampiasana ny zandary malagasy ho maty asina amin'ny asana izay isany tsy mahagaga ihany koa raha ireo no tratra farany satria ahitsika tsara hoe avy aiza sy firenena aiza no tena nisiny izany zandary izany. Dia hoy ny antoko politika madio hoe tsy tokony ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina intsony no hitarika ny matso amin'ny 24 volana Jona andron'ny fetim-pirenena noho ireo eloka bevava misy pirofo hitatsika ireo. Mbola ao anatin'ny teboka voalohany ihany everinay fa tsy tokony ho izy tsony kosa angamba ny safo ny andian-tafika ao anatin'izany matso izany. Raha mpitandro filaminana manakampy tokoa dia tsy anaiky mazava ho azy ny fisafona ataon'ny filoam-pirenena frantsay io amin'ny 24 Jona. Lasa ny mpanany bohitra ity no isafo ny tafika malagasy sady mampiomey no mahamenatra tsy notereny na novozolany Rajoelina ho frantsay fa safidiny io fa isika gasy no manaiky ataony tsy misy dikany eto sy hitsakitsaina tampondoha eto ampahantraingy ampahoriny kejaina fa tsy misy miraika any amin'ireo député zany zao no masony malagasy rehefa tsy hanao ny tafika. I Rajoelina no mpamadika tanyrazana eto ary fandraisana andraikitra ho an'ny fiandrianam-pirenena no tokony irosony. Matoa ny safidy zaka-jo-pirenena vahiny dia tsy tiany ny mahagasy azy fa ny firenena sy ny vahoaka fotsiny no ataony fangorona-karena eto. Aiza no tsy gaboraraka toy ireny ny fivoahany harem-pirenena? Aiza no tsy ho toy izao no fahantrana mahazony malagasy? Raha ny vaovao azo azy amin'izao dia efa misy olona telo no manomana toerana itsoany any ivelany rehefa vita ny fifidianana sy tapitra ity fitondrana Rajoelina ity. Mpikambany governemanta ireo raha ilay loharano-baovao dia mipetraka ny fanontaniana hoe raha nanao tsara sy tena niasa ho an'ny tanindrazana inona no itsoahana any ivelany? Dia itazapotsiny ireo mpanjanaka ankolaka ny fiainantsika ireto ve isika malagasy ry zareo mahavita trano be any ivelany ipetrahany rehefa vitany ny iraka ampanaovana azy eto fa isika ataony fiainana mahitany tsy fahita eto noho ny ataony dia mbola anaikolembenana ve? Mijorory malagasy fa atsika ny tanindrazana atsika i Madagasikara foy ny razambe namoy ny ainy tamin'ny taona 1790 ny ady ho an'ny mpanjana tany ankehitriny manaiky hojanahana trano ve isika fa ahoana mariny. Ahoana mariny